Rary ny fitiavana no anarako. Ty tantara ty dia tantara iray nitranga teo amin'ny fiainako. Ary ananarako anareo tanora mitovy amiko satria nitondrako ny mangidy sy ny mafy indrindra. Noho ny tsy fafezako ny filalaovana sarimihetsika dia nindrana amin'ny fanao hilalao azy. Ka dia manasa anao aho hanaraka azy hatramin'ny farany. Fa maika hoe zary nareo roa e. Fanganareo tsy miaraka aminay anatin'ny Jalonareo miaraka kely vao mandeha. Zay mbola maika ka. sady ny raranay raha mbola sy indana koa rehefa tsy andro fa iza ny rara. Raha zany efa makaleo fa leonay mandeha. Eto kosa misy andefasana sentiment. Sentiment inona alefandreo e? Alefany ambadimbadika ary. Ohatra hoe rehefa tonga ny andrenivohitra. Sambatra ngeky iny olona ny andrenivohitra any e. Sady mipetraka an-trano tsara tarehy mahita tômôbila foana. Mba afaka koa izany eritreritra indry izany. Zangy kiry mendrika efa leo fiainana aty ambanivohitra aty mihitsy e. Ndry zao sambatra isaky ny tsy mianatra makany andrenivohitra ny zokonareo foana. Ndry morinivo mbola tsy tany andrenivohitra mihitsy. Zaky mbola tsy tany sady na zany Antananarivo zany ara mbola tsy hitako akory. Mety very izany raha tonga. Sady tonga dia hita mihitsy avy any ambanivohitra. Zangy eky efa nalain'le nenitoanay izay e. Fa ry zareo mantsy tsy niteraka dia izany tsy nety. Ndrika ivendrana raha zao zany efa lasa. Ndry ve tsy leo mitondrezika sy manondra-kanany e? Avina kely. Nandray ny loka zany. Sady zany tena vizaka mihitsy a. Tamin'ny firy hektara zao vitako. Ohatr' zao raha kizy reninareo miara-mipetrapetraka amintsika ohatr' zao foana. Zao lasa tsika efa mianaka kely sisy ty. Neny dada kosa zany foana ny teneniny. Aza mamofo tamandreo ry dada. Nenareo koa resaka efa lasa zany. Sady dada zao tena tilitiliny zelinina be ety amin'ny sisiny eto zay le mandeha miasa tany. Vakavady izy io. Manginy la. Ahoana ki ary to vombonina mihitsy nareo zany fandeha ho aiza? Anao velomanareo izy zay fa andeha araka mendrika ny Antananarivo. Fa nareo telo zany hiaraka ny daholo.
zokonay kina nafatra anahy dia izy roa koa ny andeha. Fangakoky indrindra olo andeha araka amin'ny zareo. Tsisy manampy ny keny zokony zareo dia andeha za. Manao daholo nareo ary ndeha hoe zareo vombonina be reto. Andeha ho any Antananarivo izay dia hanao velomanareo. Ahoana kely niny tanteraka ihany ilay faniritsika. Ela kiny elako mipetraka taty Antananarivo ihany. Aroa no aky. Ndry ty izany mbola hianatra. Izay mihitsy ka, mbola hitady fianarana mihitsy aho izao. Ary ny ndry ty marina mba ahoana? Ny naiky sady mianatra aloha izao fa rehefa mahita asa dia sady mianatra no miasa. Hafakely koa iky izany eritreritry ndry izany. Izany ve ho araka daholo? Vitan'ny olona avy dia tsy ho vitako. Milay kosa izany eritreritry ndry izany. Kay maty gazela azafady saika mba nitany kely fotsiny. Ahoana kay izay? Aiza ho aiza eto kay ny branche commune aty kay azafady? Manaraka ny lalamasaka iny fotsiny ianao dia ao aloha ao e. Maninona raha mba atoronao anahy mihitsy ilay izy dia avela ianao ateriko any amin'izay alehanao ihany. Mora hita kely angely izy ao alohaloha kely eo fotsiny. Dao moa re mba atero any za zany tsy mahita an'izay à gauche sy à droite aty mihitsy e. Dao moa sainao matahotra anahy? Tsy hoe matahotra fa andao moa mba mekary. Eny ary. Ary avy nianatra nga ianao zany? Ye. Hitanao io ambany io ny branche commune ka tsy aleo amin'izay za andeha. Andraso aloha zavatra ataoko ny vetivety fotsiny dia ateriko ianao revera ohatra ka any. Aleo re za andeha fa za nge fa zatra ditongotra e. Tsy mety zany. Ianao ve mba olona nanao soa anahy any dia ateriko ianao zany vetivety fotsiny eo e. Aleo eto angamba ny ala. Tonga sady ve? Za nefa ne mbola tia resaka be aminao. Iresaka? Ny andro nge efa mandroso miatoandro be any fa tsy aleo aloha za andeha. Veloma ary. Herizony anarako ary iza no etsoka anao? Tiavina na inivo ny fiantsoana anahy mety daholo. Tsara kosa zany anaranao zany. Tsotra kely ohatranao mihitsy. Eny ary fa veloko. Orikala fenao ve tsy mijery mihitsy e? Azafady re tompoko fa tena variana be ahy dia tena tsy hitako mihitsy e. Ary tsy olona fantatro ve ianao zany? Tiavina moa? Oay,
Manao ahoana ianao tompoko? Azafady fa variana be mihitsy aho. Ary fa andeha hoaiza ianao zany? Midira aloha aty anaty tôbila. Miala tsiny indrindra re tompoko fa niasa saina be loatra dia tsy nahajery lalana izay nalehako intsony. Fa inona loatra no dia mampiasa ny sainao io? Niala tany an-tanàna zao mba hivarotra vokatra nefa dia so mivery maina zao fotsiny. Palahelo anahy koa ianao zany ka. Dia andeha hoaiza zao ianao io? Ndeha hody moko hoaiza indray. Eny ary fa misaotra betsaka nanatitra anay, sahirana indray ianao. Andrasa aloha vetivety. Ty misy vola nampiko anao dia ono afaka mihaona aminao ve zara pitsy? Ianao ve fa sahirana manatitra anahy dia mbola hanome vola anahy indray? Raha isy rehefa fogo anao iny. Dia amin'ny firy anao no andrasako eto rapitsy? Aleo ary amin'ny 3 tolakandro sady efa avy manondraka na amin'izay. Efa ela nga ianao no tonga teo? Efa elaela kely ihany fa tsy maninona. Mandrosoa e. Zaho zao efa nanahy mihitsy tsy ho avy ianao. Ny anahy tsy mba fombako ny mandaingaka. Mahafinaritra be anazy zany toetranao zany. Ho eto amin'izay ary ny resaka ao e. Tiavina, misy zava-dehibe tiako lazaina aminao anie. Alefaso ary fa mihaino anao zaho e. Hitany Tiavina, tamintsika ilay nihaona voalohany iny dia efa saika ilazan'izao zavatra zao. Zavatra ino? Tiavina, te hiaraka aminao zaho. Hiaraka amiko ahoana? Raha tsorina dia tiako ianao, ary ny faniriako dia ho ravaky ny tokantranoko mihitsy ianao. Mbola tsy ao anatin'ny saiko mihitsy ange zany e. Zaho mbola mianatra. Zao hoe, zany hoe tsy manapaka ny fianaranao e, ary ianao anie ampiadaniko raha ohatra hoe vonona niaraka amiko e. Tena tampoka be tamiko ilay teninao. Eritrereto tsara aloha fa zany hoe tsy manery anao hoe hamaly an'izany zao dia zao ianao e. Eny ary aleo aloha hieritreritra kely dia amin'ny herin'ny androany manome valiteny anao e. Eny ary fa veloma dia manantena ny azo valo mahafa-poany aminao zaho. Ianao koa dia misahirana indray. Eny ary. Ninia, karakara aloha iny sakafo fa zaho mbola misy ity aleako. Fa andeha hoaiza kindry? Misy olona mahita ho asa ho anaki dia andeha hoany aho. Tsara kosa kizy zany. Dia ahoana ny fianarandry? Sady mianatra kimy miasa. Ilay kosa kizy zany. Zay kifa lasa. Ahoana re nataoko amin'ny fangatahaniranao ho vady? Dada, misy zavatra resahako amin'izay. Inandray? Sady angata-bola fa zaho tsy manam-bola. Sady efa vehivavy lehibe mbola mingotongoty efa le fanambady. Tsy zany angata-bola zany. Teneniko farany. Fa ahoana ary ny
tazako anazy teneny fa ina rakity mahazo andrity a le miteneny dada farany teo. teneniko farany aza vo tsara efa tsy mazava Le ozy izy dada hoe vehivavy lehibe efa hanambady. hanambady ve ndry ndringy vao 20 taony ho de mbola tsy zakandry zany Dada ho avy aty angely olona angataka anay. tena zaza miteniteny foana mihitsy ndry ty a averin'ry fa moramora nga zany atao hoe manambady Hay dadako eny io le zava dadako tonga de tezitra be fotsiny. moramora indry mihitsy ange zany resaka zany raha toa hoe misy ary zany de ahoana ny fianarandry ho avela am'izao Zay sisa ange efa niresaka e fa mbola afaka manomy fianarako aka. de tsy fantatry mihitsy zay mahazo andry mahatsapa mijaly be nga andry atao trano no andeha hanita-kevitra anambady samy fahatra atsika Leo morza dada mba handeha sady fara sy nefa ange mbola eo hanampy any dady. ona ary tovolahy tena vonina anambady anjanako marina ve anao sa anadala azy fotsiny raha ny hevitry manokana aloha ngamba dia tokony aroso aloha vodiondrinay mba hahafahanay roa miara-mipetraka mihitsy Arona aloha azafady fa ohatrany hoe mitsatsaingoka kely. Tsy tokony hoe ray aman-dreny roa tota ve aloha no miara-midinika zay vao miroso amin'izany zavatra zany. ka ny olana ane dia zao hoe ray aman-dreniko zao mbola tsy etanterana fa mbola any ampitan-dranomasina any daholo Ko ina moa ny olana amin'izany ry dada marina ange zany. ka zay mihitsy ka amin'izay koa ne zay mba afaka manangona tsara zay vao miroso amin'izany raharaha zany asakasaka anao zanako vavy ihany eo fa rehefa mazoto moa ianao ataoko ahoana fa eny e zay nga mandinao de alifatsika ianao fa zao ry tovolahy ny zanako moa de efa fantatry se fa olona tambany vohitra zay ka mety mbola betsaka ny zavatra tsy de hainy rehefa Antananarivo any fa zay tsy hainy de mba atoroy anazy fa aza dehibe desiny izy fa mbola na ety raha mbola masahira anazy zay fa matoky an'se ahy e androso dia petrapetraha fa zao ny tiako Ary tsara kosa aty aminareo zany a. ianao koa ataovy aty amintsika fa efa aty amintsika ny tsika zao dia ahoana faly ianao fa tonga aty efa anao daholo reo rehetrarehetra reo dia ahoana ianao moa tsy mahavoamakana an'ity sa Za tsy mba zatra andreny ka. eny e tsy maneno zany fa raha ohatra hoe te hanao dosy ianao a dia atsambadika antsy ny trano fidiovana Ary aiza ny trano fivoahana? ao ambadika eo ihany ka fanakaiky eo ihany Le eo akaiky eo ve zany re? Le zavatra fotsifotsy oatra ny laona iny ve? ianao ty koa mampime vesery io a Ay, za ve mahalala za efa zatra n'le boribory tonga de eo. Zany angery dada fa tsy mampino zany omby kely iny ampiadina amin'ny rasada be fa ay ampiadilina fotsiny ny oby a zany ohatra amin'ny dady hitetavana volany alakamisy any raha goka zany tsy nainy oby de ahoana Manao nareo Manao ramsea mandroso raka izy a Mandrosa reta Mandrosa
Efa misy vahiny ato e, manao anareo? Manao ana kindria, avilo. Ave ndrio misy zavatra netiko andry mihitsy ki ato a. Ty lambahoany de akanjo. Saotra betsaka kia. De ty koa misy akanjo netiko any dada. De misahirana koa nareo rakizy. Saotra e. Anina ty aloha am'zany ahoana e? Ny lany re tsy adiniko ka. Hita hoe tsy hita programme hoe rovina no tonga eto Madagasikara na rovina. Dia ahoana kiry tiavana? Nahita ny Antananarivo zany ry zao. Sahirana ki za tamin'ny voalohany fa zao efa manomboka zatra ihany. De nanao ahoana aloha ty ndry ty e? Mbola nitohizana ihany ny fianarana sa variana amin'ny tokantrano fotsiny ry? Mbola mitady sekoly anarana aloha zao za ry dada. Sady ny fiarahana iny tsy hoe manakana ny fianarana. De ao anaty koa moa zany ry dada. De ahoana zany rehefa miteraka de hoentina any ampianarana manaraka andry koa zany ny zazakely? Inona ko tsy le zazakely ve ny tokony ampianarina amin'izany? Komaty zany. Evela tonga sahady. Angani tsy mivoaka androany? Tsy misy programme androany dia nijanona. Onao ankibavy, tsy mikorotana be ve ny programanao amin'ity fifangaroan-javatra sady miasa amin'ny mianatra ity? Afaka mifameno tsara nge ny korsy sy ny asa ataoko e. Asako, rehefa vita andry moa ve inona ny olana fa miankina amindry any? Efa andry. Fangamo ianao io tsy araka amiko rery. Aleo aloha ianao rery mandeha fa za ohatra ny kamo be ka. Ianao koa dia avelanao andeha rery any aho zany. Ianao ve tsy mahazo resaka? Efa miteny anao za fa za tsy afaka. Inona moa zany fa dia andeha taxi brosy aho rehefa tsy araka amiko ianao. Tsy efa zany koa hoe moa mahazatra anao e. Paono ay, fa mba izy ty vadiny. De hoe zakindry zany? Ahoana ke? Ianao mantsy ohatry ny hitako mandeha rery amin'ity lalana manginginy ity tsy alohanao ateriko. Foko zao fa misaotra. Ndao fa tsy manina fa lalaka ihany ne iny. Sa andao ary? Milaza tsy afaka izy fa dia tsy haiko mihitsy ka. Tiavana, tena hafahafa amiko mihitsy ny fihetsiky ny vadiny iny. Tena mariny. Za koa dada de mitovy hevitra aminareo amin'izay mihitsy. Vao nahita ny mibandy iny mihitsy aho tsy ny voalohany a, de efa tsy maty olo le ry. Mba tsy afaka kosa re izy raha natao. Mba fitenenana fotsiny akiny anay fa ndry any ananazy ihany a. Sady ndry malala ny toetrany fa tsy izay. Efa mambolana maro zay ny arahana sery mipetraka. Nefa mbola tsy hitako ihany izay fikarakarana ny raha.
Zay ray aman-dreny ny raha moa mbola tsy hitako hatramin'izao, lazay fa any an-dafy izany foana. Izany raha moa eo ihany fa tia fiovan'ny toetrany ery tato ato ity ny tena loza. Tiavina! Aiza ianao e? Indray ry ery, dia izao foana ve nataonao isan'andro, tsisy masoandro mihiratra mihitsy. Aza mifahame moral tsika. Za nge tsy mahame moral anao e, fa fitiavako anao ny tenenako anao an'izany. Fitiavana. Ao ilay soroko ny kiraronao fa Laisse-moi tranquille là. Tsy mila mikitikitika anao mihitsy ianao vasy. Ianao ty aloha sao dia efa manambady e? Aiza kosa. Supposeko zao kosa ve dia eritreretinao fa efa manambady? Iza malalako, nareo lehilahy reto manko mandainga izay ihany indraindray. Nga tena olona mpandainga be mihitsy ny fahitanao anazy io. Ny ahy nge mba fanontaniana fotsiny. Aza matahotra zany ianao e. Za zao ve dia hamitaka anao sady tolo loatrinao zao ledy. Eny ary, matoky anao ahy zany. Mialy amatikisa ho ahy ianao ana. Sady atsoatsiny dia efa taona raha antsika sy ianao. Ery, izao nataonao aty? Ohatray, fina koa nitonatonananao aty e? Sena batsirariny kosa izao ataonao izao e. Lasa ianao mody any fa tsisy tokony hidiranao mihitsy ny zavatra ataoko aty e? Zany ny teninao, tsy maninona ary. Fiza koa io vehivavy iny ry ery. Sy mpampanampy ao an-tranonao re iny. Toatry ny hafahafa be manko. Hita olona mitapitapy. Izy ary zay miadana be ohatrany inona ny tsy hohaniny any enakisoa sy voanjobory be raha. Ampity loha ambany loha andraika amby folo loha tsy hitako intsony izay tenenina amin'izany. Kay, raha mba zaza mihinana an'izany. Aza mitapitapy eo kely a. Zany no niteny an'izany loaka izany voaloha teo dia mangalangalatra eo fotsiny. Ohatray, fa ahoana? Rehefa anahy fotsiny dia anahy tsy mila angalarina ny loakako. Fa ina indray zao mampiady anareo dazo e? Lainga an'izany ry dada fa ohatra mitapy io mila vanina fotsiny. Lainga kambo izany ry dada fa mivanjobory sy anakisoa any dia daviny io alaina fotsiny a. Nareo tare tena zaza maditra daladala mihitsiny. Zany avy fitiavana. Lasa mody any an-trano ataony. Lasa anareo. Daladala mihitsy reto. Tarasina fa! Aiza mivanjobory sy anakisoa diavanareo da zany. Ka le hita nga dada loaka ny tiavina any Antananarivo e. Tena zaza mitapitapy mihitsy nareo da reto. Fiona indray moa reny ataonao manala barakana eny Masin'olona eny reny? Dia sahanao ve? Tsy napoiziko. Asa zany aminao hiverinao fa tsy afaka hiresaka amin'ny olona mihitsy. Sa inona ny tianao atao mihitsy e? Ka tsy mifiresahanao aman'olona nge ny olana amiko e. Fa mifanitsakitsahanao anahy. Fa inona koa nefa ny tokony hidiranao amin'ny fiainako e? Fa tsy asa ve ny tadiavinao voalohany taty aminay? Sa inona indray? Ay, azonao ny ilahinao tamiko dia zany nataonao. Tsy maninona e. Ay, rehefa zany ny tadiavinao a, dia tsy miara matorontsontsika manomboka androany. Fa mpiasa ianao. Azonao zany. Andray ry ery, dia sahanao menanao anahy zany. Tiavina. Tiavinao. Ahoana kay izay? Tany ianao metsy eny. Dia reto ny zavatra vidinao any. Endraso aloha vetivety e.
Zao a misy vahiny ho avy eo ka tandremindrena sao dia manao fihetsika hafahafa eo. Io atao vaiky miala iza mihafahafa. Ary angaha tsy misakafo eto ilay ankizy manampy iny e. Sy ataovy rehefa efa mihinanao ambadika eo iny azy. Tendranonareo. Manasa kia. Masto kia. Hoaratra e. Ka ianao tsy misakafo? Ary inona zao mampitomany anao ao? Era, aleo aoty fa tsy sakako tsony zao. Sy ataonao any fa tsy haiko e. Rehefa izay moa fantatro fa metiko manino mindany e. Malalaka be ny lalana. Leo raha andera zay fantatro fa mety. Oe, tiavina! Tiavina! Fa manino ianao e? Tiavina! Fa ahoana gay ery fa misy inona e? Fa maninona gay izy io e? Tiavina! Tiavina! Fa manino ianao e? Tiavina! Fa maninona tampoka teo ary ty zanak'olona ity e? Okizay. Okizay izy efa mahatsaro tena ka. Tiavina! Sao tokony entina any amin'ny dokotera ary ty zanak'olona ity? Saoko zao rehefa efa fanoana io a. Tana sakafonao ana fa efa tsy maninona intsony io e. Zao a. Tany ianao makany amin'ny dokotera. Ty vola diandrana makany amin'ny dokotera. Aive ianao aty e? Rehefa ahoana? Ahoana nanao tany amin'ny dokotera tany? Be voka ary ery ary efa ho ray volana zao ny kibo. Inona tsara io ty lazainao? Zany a, be voka ho ny aho sisy ny dokotera. Zao ny lazaiko anao a. Za tsy mila piasa be voka fa zao dia mandeha angironiny etanao dia lasa ianao mandeha. Tsy mila anao mijanona eto a. Ahoana tsara hoe ry ery? Azonao angamba izay. Tsy mila piasa be voka. Sendra tsy mety kosa zany teninao zany e. Tsy rarahako na mety na tsy mety a. Fa zavatra fantatro dia ahoroniny etanao dia lasa ianao mandeha. Tsy mila anao mijanona intsony aho a. Mazava tsara angamba izay. Manao ahoana dady? Manao ahoana ny zanako? Dry, ary manino ry tonga salasalanandro be ohatran'ity? Misy olana angery dady. Fa olana inona kiny dia manahirana ny saindry a? Androany erange za dady. Fa inona tsara hoe ty loza lazaindry? Zay mihitsy le fanampanahana hatrany voalohany. Tsy hitako tsony angery dady zay atao e. Tena very mihitsy aho. Fa dia inona ny ratsy nataondry taminy dia horoany ry? Ha? Efa elaela ange zay ry dady nisy olana fa zany tsy te hiteny. Fa inona ny tena olana dia ho tonga fandroahana anao mihitsiny? Tena maditra be mihitsy izy ry dady. Tsy nampoziko mihitsy ny toetrany. Na impozin'le ry tonga taty voalohany iny rehefa tena tsy matiko lolo mihitsy. Hitako ohatran'ny jilalam-boto kely zany tena le zanaka andrenivohitra jilalam-boto. Ianao fa ny teneniko tsy azo tenenina. Zao dia inona ny ataon'izany? Fa inona ny tena olana dia fara fandroahana mihitsiny? Vao fatany eny toe-jaza ry dady dia ndroany. Dray maty arika ambarana fa loza inona reto irandriamanitra fa inona reto ilozana ataony kalakely ity.
efa mitondra kitra ndray vao roahan'ny olona de inona zao natao am'izany kala tiavina nahoana anay va inona vavao dia ahoana rehetra zany ny atao amin'izany olana zany e le nytoanareo fa ela no nitady any tiavina zany hipetraka any aminy tsy aloha ve am'izay ngamba natao vahaolana sa ahoana rina ivikely asako rehefa zay ve moa nitandidada fa metiko inona ny olana fa zao lesirinay vo a za tsy afaka manatitra azy ihany fa ela mba manatitra ny tiavina any mba maiza miresaka tsara fa totoany lahy koa nge olona tsotra zay de mety ve zany ry dada aza miasa saina be an'izany ry fa ndana fa manaraka mijery andry any de resaka tsara amin'ny antoanareo e zay aloha ry nento fa mba jerijerefi tsara moa no kiana maditrana io izy dada atao ahoana moa ny anary anazy amin'izao ady sarotra diavina izao sady zay sy dadatoanareo koa ane efa ela ny naniry anazy hoe hiara hipetraka aminay tanteraka ihany izy izao de misaotra betraka anareo ary nento tsy nanarana am'izao toerana misy anazy zao tsisy isaorandry reto zany a zay ahatonga fa mivahintsika zao ny atao sady tsy hainantsika ampifaliana izy sa ahoana izy ndry zay aloha ry nento fa aloaloha za andeha ny andro ty efa miariva eny ary ay de mampamangy any ay mandalo any any hoe rehefa malalaka zay ry tiavina tandremo sao misy mipiky reny afatidady reny zay tsy tonga ihany nento maro mbola betsaka koa nga mangeny zavatra ataony ihany sady tsy aloha ve izy ihany aloha de mba tsika asianao rery ny resadresaka eto mahandreraka koa le mitetitety iny sady be olona be mihitsy ny teny atsena fa ono aloha fa complet ve aloha le izy teo e sao de mbola misy adino le izy aloha efa azo daholo fa miandry zay hiterahana sisy ay tsara kosa zany ka fa zao a misy resaka tiako resahana aminao mba amin'izao matseo any antoanareo zao fa resaka iny zany resahany dadato zany hitanao zay mivady moa hitanao le tsy niteraka de araka reny mba resaka efa niangavinanao taloha reny zany de mba nifaniriko zany hoe mba hitaizany zanakao de hikarakara anazy tena hoampiadaniko mihitsy dry fa nga moa za zao tsy miadana ato aminareo sy nento ka tsy azonao mihitsy nge ny zavatra tiako teneniny fitiavako anao nge ny tenenako anao an'izany fa tsy azoko nge ny tiany dadato teneniny zany ve de tsy azonao e miaraka ohatran'ny mpifankaty rehetra hoadrery dadato anapaviny dadany eny vadinao hoe tsy afaka ny anaky azany mihitsy afaka eny tsy manome tsiny anao aloha ohatra ka miteny an'izany ianao eny fa teneniko aminao fotsiny hoe tiako ianao de vonina ampiadana anao sy anatafita ny zanakao fa nge tsy maniry anao hoe mivaly teny zao de zao ahy fa meko fotoana ianao eritreretany ary ianao nge tokony tsy hanao raharaha be ohatran'izao tsony inona fotony ary nakanan'le mpanampy io ka le rasazy ihany ange no miteny anay hoe mila mihetsiketsika e am'izay tsy sarotra fiterahana o ianao koa mahita valy ao renao ampiko eny ny dadato koa aoka ho atao ao fa tsy manina ampiko ianao fa tsy manino atao ny dadato koa aoka maninona ary
Ao fa mamenatra ka. Piavina. Piavina. Tiavina. Ngainao tezitra be. Isaka ny atao anaran'ny zazakely loatra ka teraka. Fa io aloha na lahy na vavy dia anaovako lanonam-be mihitsy ny ditsenana ny vahiny kelytsika io. Sa hoanao zay ianao? Ao ianao fa sendra tratran'ny antoy eo ka. Ianao koa tiavina ho. Miala ianao ka. Miala ka. Ay zao ny ataonareo ato an-trano ato rehefa tsy ato a. Tsy mianatra koa mifampitolotolo eo. Ohatrany ditsoka kely fotsiny masony dia ohatrany jerevaka kana fa tsy an'izany. Za ve te hanao an'izany? Za kely aza mba ianarana andaingalaingana ary ny mihitsy zany Tiavina ny tena manadala an'io vadiko io ato a. Tsy zany kambandry ny antoy fa. Kalma fotsiny aloha ianao tsisy zavatra tsy azo ifandaminana rehefa iny tsy hitako izay mampitabatabana eo. Tsy mila ny kabarinao a. Ary zao ny teneniko andry a. Lasindry ahorony ny etandry dia lasindry tsy mila ndritsony a 2 minitra mijanona eto. Ny antoy amba maso manasava kely be zahay. Eno a. Kalma kosa ianao fa inona Za tsy mila mifanazavanao. Lasa fotsiny ndry mandeha efa masoko roa mahita fa tsy ny olona no miteny. Ny antoy avy alao resa mba hanazava. Tsy mila mifanazavandry fa lasindry mandeha any lasindry. Ny antoy. Fa maninona koa io? Ha? Tena safotra ty. Na dia teo aza ireny nahazo anahy ireny dia teraka saoma tsara ihany eo. Ry ny antoy moa nanatitra teny amin'ny hopitaly fotsiny dia izay. Na dia efa mangina aza tsy nataony akory. Fa izy nefa manefa ny saran'ny hopitaly foana. Atao ahoana moa e. Fa ty zazy ty izao mampalahelo anao. Efa anjara moa ny fa tsy maintsy zakay. Sery fiainako dia izao sisa ny afarako marina. Zarytsika nahita anyko hoaniny. Izay olona hitadiavana asa koa ty tsisy manome daholo. Asa noho ny amin'ity zazy ty ngambany. Mademoiselle, mba mangataka re. Mbola tsisy eo. Ndry? Ary toa Tiavina? Mendrika. Ndraiky niova be kindry a. Ary zanak'izy ty hoentindry? Zanaka kito a. Ve ndry ka efa niteraka e? Ary izy ty vadindry? Mbola tantara lava be ki izany a. Fa inona moa vaovao izay ela tsy nihaona an'izay a. Ndoky ho any aminay dia amin'izay hitandry koa ny traonay a. Ndao ary. Ary tsy mafana ve ki zanak'indry amin'ity lamba be ki a? Mandrotsaka efa tiany misy anay a. Mandrosaka dia mipetrapetra. Zao ankeny aty aminay a. Sambatra kinareo. Tsika ve ki zaza niaraka ohatr'izao ihany dia nareo fa tafita sahady. Ary izy aky nini? Any ankizy fa ho avy eo izy zao a. Way, ary toa Tiavina? Nini? Niova be kindry? Elakizy zany. Ary zanak'izy io? Zanako akity a. Ve kindry efa niteraka? Dia ahoana? Ina vaovao any an-tanàna? Zangy aky efa ela niala tany. Vao nanambady dia efa tsy tany intsony.
Dia aiza izao ny vadindri? Nampanaelo mihitsy angika izy io e. Vao fatany vadiny hoe be voka dia norohan'ny vadiny. Andray, mba lehilahy tsy vanina koa ke izany. Nareo koa ngika maika loatra e. Dre koa ke dia mbola latsaindry ihany izy. Loaka aloha izay mianatra handeha fa amin'ny manaraka. Dia mandalindalova ke efa hitandry ny trano. Eny ekia. Dia ho aiza indray ary izao tsika mianaka akeo. Ny orana nefa tia mitady ho azy. Fihinana ataonao eo? Mandany ianao mandeha fa tsy fipetrapetrahana ato. Ay nareo no tena mpangalatra aty an-tanàna aty. Tony tena olona tsisy saina mihitsy. Aty an-tanànan'olona aty no mipetrapetraka. Izay any indrindra aina kely fa mborona. Tianao mofo ra e. Dre, maninona koa ty zazo ty tsy mety minono sady mamay be nge izy izany e. Maharary ty zanako ty. Inona rery Andriamanitra ny ataoko. Vodio. Izy izao. Manao ahoana ke nareo? Manao ahoana ke? Arino ty masepitra ndry. Petraha aloha e. Eny tokoa, fa misy ino? Ndreoko izaho fa marary ny zanako. Way, fa mararina ke? Tsy fantatra ke fa mamay be mihitsy izy efa hatrin'ny ny alina. Andraiky, ndaoko hoentina any amin'ny dokotera. Araizany zazakely natao ndry? Napatrika ambony fandrianao ke izy. Tadidindry daholo ve ny afatry dokotera teo? Tadidiko daholo ka. Fa le hividianana amin'ilay fanafody izao no mampiasa kely ny saiko. Aleo ke vidiana efa tsy maninona. Saotra betsaka anareo kia. Iza tokoa moa no sarangoto koa tsy havana tsinotsinona. Fa iza ny vatanandry aty an-Antananarivo? Eny tokoa. Andrasako fa ho tantaraka anareo. Azo izao no teneniko andry a. Lasindry ahorony ny etandry dia lasindry tsy mila ndritsony a 2 minitra mijanona eto. Fihinana ataonao eo? Mandany ianao mandeha fa tsy fipetrapetrahana ato. Ay nareo no tena mpangalatra aty an-tanàna aty. Tika zanakindriva mifomany. Dia aloha patoriana va te atoro ngamba izy ty. Ary vetivety kosa ke izy dia natao. Reraka mihitsy aky izany. Mandreraka mihitsy aky ty sady mandeha mianatra miasa ty ka. Ino tokoa ke any aminareo saina mba misy mandray piasa ke. Fa inona mahatonga andry teny izany? Za ke tena leo be amin'ity velom-potsiny ato ty. Mba hitadiavasaka izy raha mba misy any. Ny asa ngika izao tsy mety raha tsy manana bata farafaratsy vao tafiditra e.
Marina mihitsy izy teneny mendrika izany a. Sady indrindra efa tsy manana diplômy. Nanenina mihitsy izaho tamin'ny fiainako, izao ny fianarako avy teny tsy vita intsony. Hono ary tamin'ny Ahoana kay izay? manina nefa raha miaraka tsika sy ianao dia voafany olanao. Tsy mety amiko izany ka. No tiako mba sary fiavina. Tsoroko aminao tsara, fa raha izany resaka fitiavana izany efa leo an'izany a, fa leo izaho handeha. Fandeha hoe zay kindy? Andeha izaho fa leo be ny ato aminareo ako a. Andraiky fa misy iny. Leo nitoetra ny anadahindrika izaho, fa misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anay mianaka. Zay. Soa ihany rehefa mba nisy an'ity toerana ity nahafahanay mianaka mipetraka. Fa raha tsy izany ngambany dia asa fotsiny. Iaina! Ahoana ary neny? Atsika roa andeha. Mba mangataka re tompoko. Tsisy e. Leo tsika andeha. Tiavina. Tiavina andeha ho aiza ianao ary izy zazakely ohatrinao io e. Ndehilahy ianao ary. Miala. Tsy miala eto izany ianao raha tsy manazava an'azy ianao tsy miala eto izany. Miala ianao. Ao andehananay. Tsy ary ianao izany ohatra mianatra malivaly a. Fa maninoneny? Fa maninoneny ny vonono io? Dia ahoana? Mbola mitady? Sa mbola mitady? Dia ahoana mbola mitady? Mbola mitady? Hai, mama! Avelao ty zanako! Manina ny zanako e! Inona sa mbola mitady any? Ahoana kosa raha miala kolety. Ahoana kosa soko izany dia mamono izany sady vononareo ilay vehivavy vononareo zazakely e. Inona koa nefa dira lava izany e? Tsy misy tokony dira lava izany a. Ary ianao a, voalion tsika sy ianao. Marara neny. Iza marary ny zanako? Fa ina marary andre? Fa minna raha entina any amin'ny dokotera fa sao dia misy voadonany anatiny any e. Efa tsy dia naninona intsony izy re a, fa le tarehany mangana sisa. Mahina moa izy ty? Reto ary le fanafody dia hoany tapery daholo fa tia mba mahatsara anazy. Dia mbola mamerina fisaorana aminao aina tompoko fa tena sahirana mihitsy ianao. Tsisy isoranao mihitsy izany e. Sady tsy hoe tiana amin'izay fa aza atao tompoko izany e. Mahita izy ty, reto aloha misy akanjo anaovanareo mianaka e. To dia ampanaovy anazy fa jery inge mangatsika ohatran'ny inona. Dia ahoana natao amin'reto? Tonga ve dia omena anazy izao? Tsara aloha izany to dia menao anazy reto e. Fa zao aloha e, mifankalala ve nareo sy ilay olona namono anazy iny? Namono anareo mianaka iny e?
Tsy maninona fa efa namonjy anay mianaka ihany ianao fa alefa ho tantaraiko aminao. Zao ny lazaiko anao a, za tsy mila piasa be voka fa zao dia mandeha amboniny etanao dia lasa ianao mandeha tsy mila anao mijanona eto a. Azao ny teneniko andry a, lasindry ahoroniny etandry dia lasindry tsy mila andritsony a 2 minitra mijanona eto. Leo nitoetra ny anadahandrika iza fa misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anay mianaka. Zay. Andray, ary tena mafy mihitsy nge zany zavatra noentinao zany e. Tena mampalahelo anao mihitsy. Zany aloha eo ihany fa zao e. Ohatrany tsy mety amiko mihitsy mijery anareo mianaka mipetraka atao amin'ity trano zarizary tsisy tafo tsisy ny sofy iny ipetrahanareo. Za aloha tsy maninona e, fa ty zanako ty hitako tena tsy mahazaka an'ilay fiainana ohatr'. Ahoana? Efa nanaovana zany ry ihany? Efa tsy maninona intsony? Efa tsy maninona intsony izy fa misaotra betsaka anao ry tena. Ay, mahafinaritra kosa zanaka. Ty aloha misy goûté kely ataon'ry Résine. Ay, ianao koa dia misahirana indray nefa fanampianao anay ary efa be dia be mihitsy. Ange mba zay kely vitako ny ataoko e. Rehefa aloha aty amiko mba hampifoky fa alahelo andreny mitsika izy ahafahana. Ny forme tsara. Dia ahoana? Mety aminareo mianaka tsara ve atao amin'ity trano ty? Tamana tsara. Tany amoron-dalana aza moa ny efinako vao maika fa hita ohatr'izao izy e. Neny andeha hilalao kely aloha. Eny e, tandremo fotsiny mandeha lavitra. Ianao koa dia mba sarotiny. Aleo izy ireny mba handeha any. Misinga izy mba mitovy amin'ny namany. Fijaliany teo rehefa nampalahelo azy ireny. Fa zao aloha e, misy resaka kely tiako atao aminao. Zao aloha efa fantatro ny zavatra tianao resahana. Fa raha resam-pitiavana no takalon'ny fanampianao anay mianaka dia aleo zay hiverina any amoron-dalana ihany fa tsy maninona. Tiavana, aza manao an'izany fa za nge tena Tantiana avy ange. ka aloha mbola miresaka kely amin'ny anareo ke za. Ay, tantiana avy ange. Ay, fa misy inona kia? Zareo ny tantange ty alipy fa mahafinaritra kely e. Zany ve? Indray e, firy volana kity? Tantino, tiako zay moa tantino. Za koa kity biandria. Tsika eny amin'ny inona rehefa miantso izy. Zao ry tena rehefa nandinika dia eny misaotra anao aloha tamin'ny zavatra nataonao anay mianaka e. Fa zao aleo ajalona hatreo ny fifaneraserahantsika. Fa inona ny antony? Fitiavana ry tena. Tsy mila olona ito fitiavana amiko intsony aho. Eny e, tsy meko tsiny ianao raha miteny anazy izany. Efa tsoko aminao ny raha izany tena vonina takatra anao vady mihitsy e. Rehefa tsy dia tsy e. Tanazamo e. Zao averiko aminao daholo ireny zavatra nomenao anahy ireny. Raha ireny no anatamatam-bazana anao. Efa meko anao ireny. Fa zao ary ny angatahako aminao e. Aleo ary zany mba mangivangy any ainy e. Aleo zay amin'izao ihany ka. Tsy meko tsiny ianao raha manao an'izany satria hitako mihitsy efa be dia be ny zavatra nahazo anao. Rehefa aleo zany dia Vetivety fotsiny aloha. Oka. Allo hoany aloha ty fanafody tengana zany. Andriamanitra, inona reto marary an-janaka? Ampio Andriamanitra.
Mba efa nanao izy io dokotera? Zao ohatran'ny vovo mafy ihany izy io fa ty tsy maintsy vidinao ty fanafody ty maika dia maika mihitsy iny aza atao kinanga mihitsy. Dia sao dia sao hoe dokotera ny ilana an'ity? Tena ilaina faran'izay maika mihitsy io Ve mbola nisy fotoana ihany ny ilanao anako Ny asanao atao fa izay maha dokotera anao raha ngaty Misy daholo ve ilay fanafody ary ohatrina kay vidina? Misy daholo ireo fanafody ireo ary efa misoratra ao anatin'ireo ordonnance ireo fampiasanao azy. Lafo be daholo ny vidiny. Zareo nahitako vola hividianana an'ireto fanafody reto sady izay lafo be daholo ty vidiny. Tena malahelo an'izy mianaka zany. Nanahoana ry izay? Baina ty adiniko indray ny telefonako Andriamanitra, tsisy mandray mihitsy ilay telefona. Madame. Madame. Ahoana izay? Fanakaizaka izy mianaka tao? Asa ny amin'ny hôpitaly tsy fa atao hoe marary ny zanany? Zany ve? Tena aloha zany. Fa hôpitaly izy zany zokilaza fa? Toa hoe amin'ny hôpitaly zany angamba izy zany. Eny ary aloha dia efa misaotra betsaka raha misy Eny ary. Fa nanao any ty zazy ty zany dokotera? Io aloha zany raha misy arakaraka le fahatongavan'le fanafody ihany no tena mahasitrana aingana azy. Ahoana moa aiza moa ny tadiavina volevitana fanafody ho an'ity zazy ty? Aleko maty mihitsy raha izao nefa ahoana ny zanako? Ataoko ahoana ry ianao ry aina kely? Teo sanatria ve ka zao ny ainatsika farany? Tsy efa maty ve izay ny zanako? Andriamanitra aza ny tompo. Fa taizaka neny.